eo ambany fiahiny minisitry ny tontolo iaina sy ny fandrosoana lovainjafy Ramatoa Vina Marie Orléa iarahany minisitry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa Ramatoa Professeur Asomako Ela Beatrice ary minisitry ny jony sy ny toe-karena manga Andriamatoa Matanty sy Manao Jade Bobert rehefa ny manasa antsika rehetra nome voninahitra ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho fiarovana ny Roivoary Alaongo izay ho tanterahana ny faha 4 hatramin'ny 9 jolay 2024 ao Nosy-Be fanatrarana ny velorano fahafolo filoham-pirenena fitantana maritra ny arena voajanahary sy anatrarana ny tanjo 5,7 hekitara napetraka dia iarambolo Alaongo ao Ambatoloka sy Antanamitara isika ny 4 jolay ny 5 jolay no anatanterana ny fankalazana ofisialy lanoana-mpanokafana sy fampiratiana eo amin'ny ale Elville atolotra amin'ny fotoana ihany koa ny paikady pirenena sy drafitra stratejika mifandraika amin'ny fiaraha-mitantana ny ongo 9 jolay dia isy ny fionambe siantifika sy ny fampizarana ireo fahaiza-manao makasika ny Alaongo andao iara-entana amin'ny fitantanana iombona sy maritra ny Alaongo